Fido Jesosy. Ary zay teniko zay haverimberiko foana. Na ho tafitohina nareo, na ho tezitsy nareo, na hiteny nareo hoe mandika lalàna, na hiteny nareo hoe mangalasy départ. Tsy problème. Enjeho zaho, tsy manino. Raha nareo hagnenjiky Jesosy, tsy manino. Fa izaho hividy Jesosy foana, ary hanao propagande Jesosy foana. Raha izay no hagnenjiagna ahy, raha izay no hamonoana ahy, resaka Jesosy ny filazantsara, tsy zaho ihany ny maty ny filazantsara baba. Fa nareo Apostoly aza no gadraina noho ny filazantsara. Izaho mangalatra ny gadra zay no mampalahelo ahy. Raha izaho tenetenenareo ampangainareo hoe nagnolagny, nangalatsy zasy hoe mpamono olo hoe ohatran'izao raha ireny zany no ampigadrana ahy, mampalahelo ahy regny satria zavatra tsy mariny. Fa raha resaka fitoriana filazantsara, hanohagnan Jesosy ka didan Jesosy no fidina hanao propagande Jesosy, zay no ampigadrana ahy, zay no hamonoana ahy, hitifiranareo ahy, tsy mampanino ahy. Ny Apostoly rehetra nefa ny maty ny filazantsara. Tamin'ny alalan'ny fitoriana filazantsara nampigadra ny Apostoly. Ka tsy mampanino ahy koa raha migadra aho noho ny filazantsara. Tsy mampanino ahy koa zany. Na de ho enjenareo aza hoe mpandika lalàna, enjenareo fa nangalasy départ, manao propagande alohan'ny fotoana. I Jesosy ny ataoko propagande baba. De gajao aho de tifirinareo aho fa tsy manino zany. Tsy mampanino ahy. Vononareo aho fa noho ny fitiavako an Jesosy zany, noho ny filazantsara an Jesosy zany. De vonoy aho am'izay zavatra zay. Fa za de hanohagnan Jesosy foana, za de hitory filazantsara foana, za de mpanohagnan Jesosy hatramy farany, hanao propagande an Jesosy. Ary tsy voandroany zao baba nanao an'izay zavatra zao. 2012 danty nanomboako voalohany, nanao an'io zavatra io zaho. Ary nataoko eraky ny province rehetra, jusque tamy district rehetra, commune rehetra, fokotany rehetra. Jereo sedeko aby reny, fidio Jesosy, fidio Jesosy. Fa nareo zany androany nareo vao mahay miresaky. Oh, nandika lalàna nanao départ, oh aty e, oh ry e, nanao propagande alohan'ny fotoana nareo e, oh ary aty. Satria fa hainao zany fa tsy ho lany anao io. Efa tsy ho lany anao de vava amizay. De tsy haiko. De nareo sy Jesosy mifagnarahagna. Raha gadrainareo de gadrao za. Noho ny fitiavako Jesosy. Tsy mampanino ahy zany. Fa zaho tsy hangina mihitsy zaho baba raha tsy tapaky vozoko. Mandra-pahafatiko tsy hiala mihitsy raha tsy hanao propagande Jesosy. Zaho ne olo efa nanao martyra ho an Jesosy. Tsy raha matahotsy ho faty zany, tsy raha matahotsy tifirina zany, tsy matahotsy gadra zany. Satria efa vono hanao propagande ny Jesosy, efa vono hanohana an Jesosy, efa andany androm-piainako am Jesosy, ary efa kiniko am Jesosy ny fiainako rehetra. Zaho de efa niteny am Jesosy hoe gadra zao Jesosy noho ny aminao, voatifitsy Jesosy noho ny aminao, maty ao Jesosy noho ny aminao. Tsy manino fa za fa vonona higadra, vonona ho faty, vonona ho tifirina noho ny propagande ny Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fa izaho de tsy hangina mihitsy